dia raha antsika rehetra manaraka ny fandaharany ety Ambotro Manjaka indray misy antsika ny tiandroandroany ity dia hitsidika ny tokantrano Madame Sandy. Chef Eliza ihany mbola miaraka aminareo amin'ity androany ity. Tsy andro ela intsony tsika. Sakafony koa mbola surprise. Andao ara hoany. Madame Sandy Avyo. Odinareo Avyo. Manahoana Madame Sandy? Chef Eliza marina manahoana? Manahoana? Ty aminay. Sanana zao ihany. Zany. Manahoana fikarakarana? Efa vonona be mihitsy efa sasamendry aiza zay ihany. Nanahoana koa ny fikarakarana ny lakozia? Tena afapo be mihitsy tamin'ny lakozia. Afapo? Tena afapo sady rapida be nanaovany anazy. La misy koa fanomezana fanampiny. Inona daholo Chef Eliza? Tablier rehefa mikarakara sakafo ianao. Wow. Ity planche à découper fitepehanao anazy. Zany izy Ity inona koa? Mbola misy koa ve? 10,000 ariary fanampin'le fanaovana sakafo. Tena misaotra betsaka fa be da be reto efa vita tsara be lakozianay mbola mahazo an'ireto ihany koa. Wow, faly be. Inona moa sakafo karakarainao? Sakafo karakaraiko androany vary manana sy katlesy atotro ampiaraka amin'ny fandarana rehetrarehetra so an'ny chef. Ndao androso amin'izay? Ndao androso tsika karakara efa vonona be mihitsy. Sakafo maraina matetika no fihinanantsika azy miaraka amin'ny kitoza na saosisy. Tsy inona zany fa dia vary amin'anana ny sakafontsika androany miaraka amin'ny Madame Sandy. Mandrapikenikeny ary tonga dia nandrahoany aloha ny vary mena. Torak'izay ihany koa ny ovy satria katlesy no hohanina miaraka aminy. Avy hatrany ary dia norapeny madinika ny sakamalaho sy ny tongolo gasy. Sakamalaho moa zany izay tena mety tsara mihitsy amin'izao andro mangatsiatsiaka izao mba mampafanafana ny tratra. Rehefa manao sakafo dia ezahana jerena foana ny tombontsoa sy ny fahasalamana entiny ho an'ny vatana fa tsy mijanona amin'ny resaka tsiro sy hanitra fotsiny ihany. Notetehany manarak'izay ihany koa ny tongolo be na ny gros oignon. Ny anandrano no hanana safidian'i Madame Sandy ny ampiasaina ary nampiarahany tamin'ny persil sy anamalaho izany. Samy notetehany madinika kely avokoa ireo rehetra ireo amin'izay mifangaro tsara amin'ilay vary rehefa avy eo dia tsisy maningana na mivaingamaingana sady mba mampatsiara ny endriny ihany koa. Arak'ilay voalaza teo aloha teo hoe tsara atao ara-pahasalamana foana ny sakafo. Raha ny anandrano izao no resahana dia miaro amin'ny areti-maso izy toy ny katarakta. Tsy izay ihany anefa fa afaka ampiasaina ihany koa izy hikarakarana volo satria miaro ny volo tsy hintsana. Mba fizarana kely fotsiny izay fa mbola maro ny voka-tsoa azo avy aminy. Tsy ho voatanisa eto daholo satria kely ny fotoana fa hitoy amin'ny fikarakarana ihany aloha isika. Hita mihitsy hoe tena manaraka tsara ny fandaharany Madame Sandy ary tsy manaraka fotsiny fa tena mandray dia mampiatra ny astuce sy teknika nozarain'ny chef satria dia nalefany tao anaty rano mangotraka eo ambony fatana nandritra ny 10 segondra eo aloha ilay voatabia ary avy eo narotsany tao anaty rano mangatsiaka indray. Ny antony mba hanamora ny fanesorana ilay hodiny izay tena tsara ny analana azy satria sary dia vonona. Vita izay vao nesoriny ny voniny ary notetehany. Nafanainy tamin'ny lapoaly ny menaka fa ho atao saosy ireo rehetra ireo. Narotsany voalohany ny sakamalaho ary avy eo ny tongolo gasy sy gros oignon. Amelana kely ilay sakamalaho satria mbola misy ampiasaina azy avy eo. Narotsany manaraka indray ny voatabia
ary farany ny maitsomaitso rehetra dia ny anandrano, ny persila ary ny anamalao. Afangaro tsara, endakendasina tsara. Ilay vary nandrahoana tany amin'ny voalohany teo kosa tsy atao masaka be fa rehefa ritra dia afangaro amin'ilay saosy teo. Eto vao manampy rano dia afangaro tsara indray ary avela iketrika. Nisy fikarakarana manokana amin'ny patsamena teto mba ampivoaka tsara ny hanitra. Nendasiny maina tamin'ny lapoaly izany hoe tsy asiana menaka na rano, tandremina nefa sao may Rehefa vita izay dia nataony teo ambony planche à découper ary nopotehany tamin'ny rouleau mba ho lasa poudre. Nataony tao anaty récipient misy sarony aloha hitazomana ilay hanitra mandra-pandrotsaka azy amin'ilay vary. Ho famaraparanana ny fikarakarana vary amin'anana ary dia rehefa akaiky ho masaka iny mihitsy ilay vary efa niaraka tamin'ny saosy teo, izay vao arotsaka ilay ambina sakamalaho sy ilay vovoka patsamena mba ho heny tsara ny tsirony. Ary rorona indray dia avela itoy ketrika kely fotsiny sisa dia vita. Mandra-pamasaka ilay sakafo ao, ono araka fahalalana dia ianao efa mpandro sakafo tao aoriana tao, afaka azavainao ve hoe ahoana, inona ny antony, inona nataonao tamin'izany, na ho atsika na ho anahy na ho an'ireo jery atsika koa. Efa niasa teny ivato teny dia ny andraikitra ataoko mikarakara sakafona piloty. Dia tao anatin'izay nefa za tsy nanao formation fandrahoana sakafo mihitsy, fa ohatran'ny hoe omena hoe ataovy tia manome anarana sakafo zareo dia za moa zany tia karokaroka moa tia mahandro sakafo koa dia manao recherche kely dia ohatr'izay ilay izy. Tsara be izany dia afa-po tsara ilay piloty ilay nisy tamena sakafo tao, afa-po tsara foana izy mihitsy afa tena afa-po izy. Afa-po tsara zareo sady fianarana ho an'ny tena koa moa izany. Maro izany. Ary ianao zany amin'izao mbola manao an'izay zavatra izay, izay asanao izay? Amin'izao tsy manao intsony satria rehefa miteraka dia tsy afaka miasa fa taizany zanaka keliko. Fa ny aoriana no maniry mbo verina te hiasanao resaka sakafo indray. Eny ary fa andao jerentsika amin'izay ilay sakafo sao dia efa vonona izy ao. Tao ary. Ny katlesy hohanina miaraka amin'ilay vary amin'anana indray ary izao no jerentsika ny fanamboarana Madame Sandy azy. Masaka ilay ovy nandrahoana tany amin'ny voalohany, eto vao nesoriny ny hodiny ary ny potsipotseriny tamin'ny fourchette ho lasa purée. Ny chapelure kosa dia izy mihitsy ny nanamboatra azy tamin'ny pain rassis norapeny, izay fotsiny dia efa mahavita chapelure. Ampiasa lafarina izy rehefa avy eo toy ny mahazatra dia ny lafarina LMOI ihany no miaraka amintsika. Nomeny tsiro ary ilay ovy, nasiany poivre, teo ihany koa ny 4 épices, ny persila voatetika madinika tsara ary sakamalaho râpé dia afangaro tsara. Mbola nampiny kely tamin'ilay vovoka patsamena ihany koa, mahasolo ny hena raha izay no mahazatra antsika sy matetika fahita. Farany dia nasiany atody kely dia afangaro indray. Volavolaina azo endrika katlesy amin'izay, somary atao boribory fisapisaka le mahazatra antsika ihany. Mialohany hanendasana azy dia atao panelure aloha, ampandalovina lafarina, avy eo arotsaka anaty atody dia alefa ao anaty chapelure. Afanaina ny menaka, tsy atao mamay be satria efa masaka ny ovy ao anatiny, dia endasina amin'izay sisa dia vita ny katlesy.
Manasanao ary azo tamerina ity vary amin'anana sy katilesy no zaray madame Sandy ity. Afaka atao sakafo maraina nefa afaka ataonao sakafo hariva ihany koa izay tianao tsy maninona mihitsy. Raha tsy naharaka tsara dia afaka verenanao jerena ao amin'ny page Facebook ny Audinareo officiel sy ao amin'ny YouTube ao. Eny ary sakafo vaovao sy mpandray anjara vaovao indray no miaraka amintsika amin'ny fotoana manatraka fa ho andramany chef Eliza aloha ilay sakafo. Raha ny hanitra aloha izao no resahana dia hita mihitsy fa tena mivoaka tsara daholo ny hanitra ny sakafo izay karakaraina. Fa hiditra amin'ilay fanandramana angambany. Mamay be izany Sandy a. Fa fanontaniana kely fotsiny hoe rehefa nataonao ilay chapelure tsy ilaina pasena amin'ny tamila izy, tena nataonao exprès tamin'izay mihitsiny. Niezaka tsy nampiasa tamin'ny mihitsy fa nanina kely ny zavatra iny. Fa nisahako hoe natao gasy fomba gasigasy mihitsy moa ilay izy tena. Teo amin'ilay nanaovana ny ovy rehefa manao an'ilay pomme purée tsika, le andrahoana miaraka amin'ny hodiny le izy, hitany ohatra le hoe pomme en robe de change izy ny terme teknika ao anatin'izay zavatra izay. Dia efa masaka iny izy izy le vao mafana iny miala kely fotsiny mba tsy ho may, dia iny izy no voasana, avy eo tonga dia potserina amin'ilay fourchette. Amin'iny izy mora kokoa zany ny manapotsitra azy mba tsy dia misy an'ilay mibolongana loatra, fa raha vao mangatsiaka izy sarotra be mihitsy ny manao ny manapotsitra anazy ary mety ho tapaka ao ary fourchettentsika. Hitantsika amin'izany fa rehefa manao katilesy dia maro tokoa ireo zavatra azo anaovana azy. Mahazatra antsika dia ilay ovy miaraka amin'ny totokena, dia asiana ilay persily sy ny hanitra ny lay, ny tongolo gasy sy ny sakamalaho. Ny sandy moa zany androany dia hitantsika fa patsamena no nataony tao anatiny, izay mivoaka tokoa ny fofon'ilay izy. Nefa koa mbola afaka koa ataontsika izy trondro koa torak'izany sy ny nofona kokoa mbola azo atao anatin'izany. Dia hita amin'izany fa tsara tokoa sady sakafo gasy tsara, malagasy tsara, izay azo karakaraintsika ao an-tokantrano sady mora vita koa, mora mikarakara azy. Eny ary fa dia hamarana amin'ny fandaharana androany indray isika, ary misaotra ny sandy nampiatrano anay amin'ny herinandro toy izao indray. Veloma! Satria fa voatsotra an'izany koa dia tsy mihinana ramose. Dia rehefa be eo tonga dia matoa.